nampahafantarina ny 7 janoary lasa teo minandrobaka ny loka voalohany tamin'ny lalao tombola de Noël no karakarain'ny orinasa Shoprite. Lasa ny rakotomanana faniry ary ny fiara vaovao izay loka goavana tamin'ity kilalao ity. Irakotomanana faniry fa mentso ny tsara vitana ka nahazo fiara vaovao be tamin'ilay lalao tombola de Noël izay nikarakarain'ny Shoprite ny 3 Desambra 2024 hatramin'ny 7 Janoary 2024 teo. Nitapaka ilany tondra ny anarany voasarika nandritra ny lanonana fohy izay nitotsaina ny 7 Janoary lasa teo. Tsy nanafina ny hafaliany ty tsara vitana. Faly be tena faly be. Izy moa zany mangarara tsara tena vanara zay hoe tena mangarara izy. Tsisy resaka hoe hafahafa efa misy any ao an-trano ka mbola faly ihany nanazy ny mandany vola ohatriny no nazonany teo amin'ny manodidina ny 40 000 ariary. Natolotra Andriamatoa Jean-François Quadio taliara-barotra anivon'ny Shoprite anyfaniry ny fanalahedin'ny fiara vaovao nandritra ny lanonam-panolorana izay nitotsaina teny amin'ny Shoprite tetsy amin'ny lasity Ivandry. Laza ty tompon'andraikitry ny Shoprite ty nandritra ny lanonana fa napetraka ny Shoprite ho lahara-pameana ny fanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny famoronana zava-baovao hatrany. Tsy tsahatra ny hikarakara lalao tokoa ny Shoprite ary amin'ny pasika izao indray ny lalao manaraka mety azona loka lehibe. Tapitra ny vaovao zao alina izao isaorintsika teny tokantrano naritra anjery hatramin'ny farany. Mamy fotoanareo ny sampana fampahalalam-baovao ny fahita lavitra matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoky lahy, veloma tompoky vavy.